105.6 fito na maraina. Andesika amy voninahitra an'Andriamanitra. Voninahitra an'Andriamanitra izy ihany. Aviri vazamtanio ni voalohany ny faharoa ary ny fahatelo. Salamo fahaenam-zato ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe Haleluya. Idirana Jehovah tsara izy fa mandrisy ny famonjam-pony. Iza malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah na mahatonga fiderana azy rehetra samy izay mitandrina ny mety ka manao marina mandrakariva. Jehovah sadahoe ao araka ny fankasitrahana ny olonao fa io amin'ny famonjenao ahitako ny soa azo ny vidinao. Ifanivo amin'ny ifanivo ny firenenao iravoravo miaraka amin'ny lovanao. Amen. Aviry vazam-tany. Então,
le tompony fiainanay. Andio alatompo dia natokana resy voninahitra anao andronao androany ilay mpanjaka ka ny fiderana sandratra eto ny fankalazana ny fanomezam-boninahitra dia atolotra eo anao reny ihany le masina Jehova maro eny natandretra. Amen. Petresika efa miantrano tokantrano ndray mandre izo mahita izao vetanenao mety tokantrano enao mety ampiampiangonana enao mandre ndray zao tena Andriamanitra izao dia mangy enao any tokantrano Jesosy ambara mao sanandro indrindra ny amizao vokatra fanateram-botra ho any ary fotazao hoantsika ary tena hoe filazana tsara fampitana n'Andriamanitra ainga vetivety izany. Ny tenin'Andriamanitra resaka ihany sy mifanahy masina Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha toy izany ihany koa ianareo raha fatrapanirany zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra amin'ny Andriamasina manasiana fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha fatrapanirany zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana mitady indrindra. Fihoara amin'ny fahaizana amin'any ny amin'ny fahaizana anao ny fiteny sy fantatra ao amin'ny Korintiana izany tenin'Andriamanitra izany. Fa kosa tenin'Andriamanitra izay fampirisihana antsika fampandrosoana ny fiangonana. Ny radio iafana dia fanosona anankiray izay fitoriana ny filazana tsara ary anisany tokony mba ho rery antsika sy ho fifarintsika ny fananantsika izany radio fitazansoa izany izay mankalaza ny vokatrandoany. Raha fatrapaniro izay sy ny zava-panahy izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Ainga-piasa ny alalany radio io ny fitoriana ny filazantsara ny vetivetika dia miampita ny misofotsika tsara ihany izany tenin'Andriamanitra izany. Ao anatin'izany fitoriana izany dia manana anjara lehibe ny fiangonana ny amin'izany famoahana izany atao hoe fitoriana ny filazantsara izany araka ny teneny teo hoe aingana be ny fampitana izany tenin'Andriamanitra fampitana ny asa izany amin'ny alalan'ireny onjam-peo ireny asan'Andriamanitra izany.
izay tianao izay ka hoe ianao dia nanarady eo afaka mitoriana ny filazantsara. Anisany tena nanoloana ve ianao dia anisany ve ianao mitondram-bavaka ihany koa dia anisany ve ianao mba tena izao ny fanatsarana ataontsika radio ty amin'izany fitoriana ny filazantsara ary mandritra izay tianao manahoana fivavaka ampahatsarana amin'izany radio zany raha ny tena maro tokony efa nanana televizion isika ary raha ny sitrapon'Andriamanitra dia manana zany tsika fitaoty izay tena hiezaka lehibe mihitsy ataon'ny fiangonana ny amin'izany atao hoe fitoriana ny filazantsara. Azadiny fa ny fiangonantsika dia efa maro isa manerana Madagasikara ka hatraminy Tandranomasina ary afaka mahavita zavatra goavy izao fiangonana izao fa ny andrasan'i Jesosy dia hoe ahoana ny manana farisena ao anatin'ny fomba izay hoe afaka hanoloana tena amin'izany hoe fitoriana ny filazantsara izany. Ny mahazatra ny olona dia afaka masina tsy ratsy akory fa tsara. Ny mahazatra ny olona dia manao fitoriana ny filazantsara fa itira fansanaka tena goavy izy ary tokony jerentsika fiangonana manokana mihitsy ny amin'izany hoe radio zany manahoana radio antsika. Fikarina moa zao miana hoe navarana fa misy radio. Ny nahampahamon'Andriamanitra aminao, ny nahaolo fidy ianao, ny tena nahazanak'Andriamanitra aminao, manahoana ny faniriana ny zava-panahy, manahoana ny fitoriana ny filazantsara, voatolo ve ny filazantsara, vita ve ny asa nampaharan'i Jesosy antsika, nandre daholo ve tao an-tokantrano tao, nandre ve manodidina anao, nandre ve ny fiarahamonina, nandre ve ny firenena, vita ve ny asa satria eto Jesosy Kristy Tompo dia miteny hoe raha fatra-panendro zava-panahy dia ny ampandroso ny fiangonana isan'ny fiangonana voalohany. Tena tsika ny fiangonana nandroso ve isika ao anatin'izany fanompoanan'Andriamanitra, nandroso ve isika mipetraka amintsika izany fanontaniana izany ao anatin'izao voalohan'ny taona izany. Raha ity taona vaovao ity dia afana dia maromaro ny teny izay meny ray aman-dreny izay nampitondrain'i Jesosy azy hoe anaka tandreny teny atoglano misofinao iainy filazana azavery anomasinao izy farakito amponao ka aina mazy mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra anaka tandreny teny satria taona ny hery ten'Andriamanitra ary amin'ny radio hoe ny ampitana izany ten'Andriamanitra mba hisy hery eny amin'ny olona mba ho tafapita eny amin'ny olona mba tena hoe ho voaray amin'ny olona izany ten'Andriamanitra. Fa rehetra hoe havana nandeha hira zay dia gaga mba hiaiko hatramin'ny farany efa nasady tsy nadika kony tsy ny anarako satria nanina izy moay verberana foana ao anatin'ny sofinao mandeha anao anatin'ny fiara-tapitolo ray dia inonao mahaino le hira zao tontolo zao nefa le hira ka ianao tsy tsy afaka hiteny amin'ny chauffeurna bus mihitsy ka miteny hoe azafady kely voay évangélike le radio satria tsy hainao reny mandeha amin'io dia voatery anao mihaino azy mandeha reny tananena mividy zavatra mpivarotra dia vola mandeha reny hiainao ndray le hira dia rehefa mihira raiky izy dia ohatrakady ohatray ary efa mifana le hira satria vetivetika le fampitana azy izay koa le radio rehefa tena lina ny olona andrea zany 105.6 zany satria mahafinaritra miaina an'izany, mahafinaritra fandarana an'izany, mahafinaritra ny hira mandeha ao anatin'izany dia lasa miverimberina ao anatin'ny folon'ny olona ny ten'Andriamanitra, miverimberina ao anatin'ny
voatoro ny ten'Andriamanitra. Hoy ilay teny amesainanao sy ampianatranao zay lalana handeha miavitana zany radio kely ho azy ve tsy mandeha alony sady tsy misy manao an'izany. Ny fitiavanao ny anao dia ny fampisehanao ny anao dia ny fatsapanao hoe ity anankiray ity fanosona anankiray ity dia hitoriana ny filazantsara. Andao re olona toanana, andao no zavatra goavana be amin'izany fitoriana filazantsara. Vonteny rarana izany ao anatin'ny ministera ny fampandrosoana ny fiangonana izay sôrana-tolo. Miteny any izy zany hoe tena tafasokatra ty télévision ity a. Tonga dia misy ankizy ao anatin'ny sapana mijoro hoe fitaovana complet pastera ho amin'ny caméraman ny ao anatin'izany hoe filalaovana izany ary manana production amin'izany tsika ary sapana rehetra dia manao famezampasoavana ao amin'izany tantara zany karola ngaly mba alefa le radio télé fitazansoa dia mba tantara évangélika daholo mandeha eo dia tonga dia mandeha ny canal sat tonga dia mitotona daholo indray ary itsika indray no ao anatin'izay hoe voatoro ny filazantsara vity zany sa tsy vity e. Andao hibanjina zavatra lavitra be mihitsy e. Manana fitaovana ny amin'izany tsika ary eo ankizitsika sapana rehetrarehetra dia manana famezam-pasoavana ho amin'izany. Andao le nao vegasy mba hovaina zavatra fa dia isaky manodina tele ny olona dia io fa le tantara gasy dia mitondra ny olona ho amin'ny filebana sy andovan'ny lanitra no ataontsika e. Zany le atao fitoriana ny filazantsara pastera zany zao ny ilaina tsy resa-bola ihany fa fitoriana ny filazantsara atao hifanoana. Andao le zany misy manao voary dia hoe ty ho an'ny télévision ho an'ny télévision ary zany ny tanjony amin'ity taonty. Mila mitory ny filazantsara isika araka ny tenin'Andriamanitra hoe aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ina zao mitranga tapimbava daholo nareo mianakavy satria maninona matahotra ninona ny tsy fahasalamana. Rehefa ihainy olona ny tenin'Andriamanitra mamery azy ny tenin'Andriamanitra sitrana ho azy za tenenao anjany. Misy olona zay tsy FPVM mandreny radio atsika io fa rehefa mandreny io dia hoe tena mahafinaritra le tenin'Andriamanitra. Aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tenin'Andriamanitra manasitraka, tenin'Andriamanitra mapitra, tenin'Andriamanitra mpandolontsara, tenin'Andriamanitra mpandololana, tenin'Andriamanitra manokatra ny lalana rehetra ao anatin'ny fiainana. Efa tonga dia fiangonana ho an'olona tena nataony aty miaina ny tenin'Andriamanitra. Na hariva na marana na mitatao vivonana da aina tsy tomoko aminao dia hiaina ny feo Kristy. Zay vao tsara efa tenin'Andriamanitra eo famely ny sofiko izy ny sofinao hiaina ny filazako amin'ny alalan'iny zany eo amin'ny alalan'ny teny rehetra zay izy maraina sy ataona izy manina izy mianoko niny feo. Misy mission miady atsika amin'ity taonty ny amin'ny fitoriana ny filazantsara miainga amin'ny tsisy foantsika nananao ray trano dady ray miainga zéro fa rehefa mifantoka amin'ny zavatra anankiray sy atsika mahavita zavatra goavana be zany FPV amin'izany ary gaga ny olona hoe oa le trano 4 milliards taizany mahita vola dia hoy izy zay hoe tany dia latsaka e. Satria ny tenin'Andriamanitra namagy ny fon'ny olona ka mahatonga ny olona manome asika le izy fa raha tsisy tenin'Andriamanitra mandresy lahatra eo tsisy androtsaka rakitra zany mihitsy hoe ty anaovana foto-javitra asa ho an'Andriamanitra. Androany ary raha tsy ampy ho ia ny fitorianao ny filazantsara andao anoana andao anokatra n'izany goavana be zany fitoriana ny filazantsara. Mila olona maro be zany ary manokatra asa ho an'ny tanora zany ho amin'izany fitoriana ny filazantsara zany ary ananatsika ny fitaovana amin'izany manana an'izany tsika. Ny ankizitsika rehetra mahay tantara, ny ankizitsika rehetra mahay mihira, ny ankizitsika rehetra mana famezam-pahasoavana daholo ireo sampan'ireo. Fa ny zavatra mitranga mipetraka anaty boaty anankiray ary matsiaro ny teny ray aman-dreny hoe brum fa aiza le izy mandeha eo ihany. Fa andao tonga dia hizotra ho amin'ny fahatsarana atateraka ny tenin'Andriamanitra hoe ny herin'ny tenin'Andriamanitra ty taonty ka raha andeha isika ampiatra zany herin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'inona no ahafahantsika manambara izany tenin'Andriamanitra izany. Dia tsika ny kolokolotsika
ny tsika no atsaraitsika famezam-pahasoavana ao anatsika no avoakatsika satria manana daholo isika ho amin'izany a famezam-pahasoavana izany raha fatra-paniriny zava-panahy zay hampandroso ny fiangonana tady avy indrindra ny tenanao aloha mandroso voalohany ao anatinao ve jesosy ary vonina venao nanao ny asan'andriamanitra hitory ny filazantsara ny tontolo rehetra eny anandratana masina ary tsy ho menatra zany filazantsara izany nanatindray fiarakaretsaka reny aratsika menatra mitory-teny a fa miditra ao anatin'ny fiara ianao dia tabataba ny olona sarotra amin'ny fiainana fa tsisy olona mahajoro mihitsy miteny hoe an'andriamanitra amin'ny fiainana e an jesosy ankinao amin'andriamanitra amin'ny fiainanao na teny ray monjy ary tsy sahatsika mitory ny filazantsara fa mila toriana ny tenin'andriamanitra ny tontolo rehetra eny mila mbara amin'ny olona ny lalana tokony izorana satria izany ny tanjosika dia nitaona fanahin'olona ho any an-danitra ka ianao ary ve efa tafiditra any an-danitra e dia mety mamaly ianao hoe sara mbola eto ambonin'ny tanyka fa eto ambonin'ny tany ianao dia efa mahafantatra hoe ho tafiditra ianao sa tsy tafiditra ianao ihany dia afaka mamaly ho fanontaniana hoe tafiditra ianao sa very dia raha ohatra ianao mieritreritra eo mbola tena ohatra raha zao no mitraka ohatra mbola verytsika dia zao ny atao hoe andao ary bebaka dia andao ary an'olitra ny foan'andriamanitra dia andao indray ary na vao mifanolora-tena dia andao indray ary hiasa ho an'andriamanitra araka ny nampianarana dadalandrena tandro hoe amin'izao etanao zao manahoana ny etanao raha mena point ianao mety 20%, mety ho 5%, mety ho 99%, tsy maninona fa mandehana amin'izao herinao zao fa eny an-dalanao tafiana hery a eny an-dalana eny ianao mitsahitsana daholo zay tsy an'andriamanitra ary eny an-dalana eny mitombo famezam-pahasoavana eny an-dalana eny mandray fahatsarana avy amin'andriamanitra ianao fa raha vao mijanona eo amin'ny toerana misy ianao io ianao hoe io radio io fotsiny dia io nefa radio fiangonana goavana be zao dia io radio kely io ara dia tsy mba mivelatra tsara kory radio kely io ara dia tsy mba afaka miaina tsara kory dia fa tsy tafatsy tsy voatory ny tenin'andriamanitra andao hiaingy andao no zavatra tsara ho an'andriamanitra ho amin'ny fitoriana ny filazany tsara miaingy amiko sy miaingy aminao zany miaingy ay za any aminao le lalana any aminao le fitahiny ka hiasa sa tsy asa hitory ny ten'andriamanitra sa tsy hitory e andao hitory andao anambary izany tenin'andriamanitra zany